Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny gardien de la révolution GDLR nivory izahay eto pare amin'izao takariva zao no amoaka fanambarana amintsika mpanaraka ny pejy rehetra sy atsika voaka malagasy. Tonga dia ny voamaso no potsirony samy niarana hitatsika tamin'ity herinandro ity ny zavatra mitranga teny amin'ny CCI Vato ny amin'ny trangan-javatra mampalay loatra izay nataon'ny FFKM. Ireny zavatra ireny dia tsy erreur akory na karazana fahadosoana kely fa ho anay dia révélation reny fa ny zava-misy ankehitriny dia tsy refondation mihitsy fa fanoloana régime fotsiny. Zay ny marina, régime nosoloana fa tsy refondation. Nomena titre étiquette refondation fotsiny izy. Ka dia manoloana an'izay zavatra zay dia mahatsapy izahay fa voafitaka ny vahoaka malagasy. Iza ny namitaka dia tonononay manokana eto ny FFKM. Ninninona ny démenti zay natao teo plus manao fanambarana ny ao anatiny na ny mpitondrateny gouvernementa na ny pomba azy ireo dia voamaika contradictoire avokoa. Ka dia matsapa zahay zany fa banga tanteraka ny toeran'ny ray aman-dreny toy ny reny orphelin reny zany vahoaka malagasy. No heverinay ho ray aman-dreny hiaro ny firaisam-pirenena sy ny unité nationale ny FFKM saingy tsy mipetraka amin'izay toeran'izay fa voasosy tanteraka ny toeran'ny ray aman-dreny, ny hasan'ny ray aman-dreny no reto zavatra reny. Ho atsika malagasy anefany dia andro iankina fiarahamonina ny atao hoe ray aman-dreny. Tsy afaka ilaza fampandrosoantsika aloha programa an'asa sy ny sisa raha tsy mipetraka ny fifampitokisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Noho izany antony zany na tonga anay nanao fivoriana tsy ara-potoana androany ary samy miainga avy any amin'ny faritra anisany tsirairay avy any zay tonga eto androany ariva amin'ity takariva ity manao zao fanambarana izao. Faly miarahaba tsika rehetrarehetra mpanaraka amin'ny pejy, faly miarahaba ny malagasy anantoerana na aty ivelany. Raha miteny moa zay androany tsy hoe zay ny tompony fahendrena na tompony fahefana fa tsy maintsy miteny, tsy maintsy ozy satria rehefa marary ho an'ny malagasy, marary ho an'ny Madagasikara dia tsy afaka angina izahay, tsy afaka angina amin'izao fanambaniana ny malagasy zao. Raha nyresaka atsika FFKM zany satria nisy émission nyresantsika hoe voatsela voaingana tamin'ny télévision malagasy tany, efa nisy aiay tsy havanana ny teneniko tamin'izay hoe io FFKM io ve ny karakara zany fampiavana-pirenena zany sa tokony ijerena sy fomba hafa hitondrana an'le izy, tsy hoe mandany FFKM izahay fa aiay hoe mbola ray aman-dreny mijory ve ny FFKM araka an'izao zava-misy amin'izao satria araka ny tsaotsao ndresaka ary anisany ho akaiky ny fitondrana ny teny hoe avaiza moa nanolotra ny PM io hatramin'ny voalohany zany efa nisy famitahana ny tolom-bahoaka ny révolution nisy teo amin'ny firenena dia mampiayay zany hoe hoentinareo aiza le firenena, hoentinareo aiza ny malagasy amin'izao fangirifirany mangirifira ny fiainan'ny malagasy zao nefa atao tsinitsininy, atao tsy zarizary. Raisiko ohatra mialatsiny aminao Andriamatoa ministre Monsieur Gaskar, ohatra mipiray tsikombakomba ianareo satria ohatrany manabado ny malagasy amin'ny zavatra misy.
tsy zany ve nanenjena fitondrana teo aloha izay ny teny hoe fanabadona ny gasy misy mo namana ny tambazotra amin'ny teny hoe niveau T2 fa am'izao eritreretinareo niveau maternel mihitsy zany ny gasy satria fitahanareo tsy magaga moa zany raha avy amin'ny ministre Gaskara satria avaiza moa izy zay iny tokony ametrahany malagasy rehetrarehetra fanontaniana avaiza moa mipoirany inona ny antopisiany tsy hoe manao attaque personnel izahay fa mampiayay iny fomba faneho-kevitrany fanambaninany malagasy iny marary ho an'ny malagasy marary ho anay gardien de la révolution de tsy maintsy hiteny zay rehefa misy zavatra ohatr'izay tsy ho avela andehandeha fotsiny mitodika amin'ny colonel Mikael matoa ianao androany mangina aminay na ianao complice na ianao mihitsy nanatanteraka iny zavatra rehetrarehetra io tsy fanatanterahana ny zavatra nyteneninao hoe fanorenana fiandohany zany satria aminay trahison zany ianao ny teny hoe andao hanorina ianao ny teny hoe oravana daholy ny institution rehetrarehetra teo ampale ambotsolotra anao tena zany tamin'ny fiandohany nefa efa tsy tanteraka zavatra teneninao zany inona zany ny antoka ny malagasy inona ny antoka ny malagasy hoe rapitso afaka pitso tsy ho tonga amin'le fitondrana teo aloha izay nanitsakitsaka lalam-panorenana foana zay nienjehatsika rehetrarehetra malagasy hoe tsy mety zany anefa androany tsy mbola constitution io mbola teny nomena fotsiny efa atao tsinitsininy inona zany ny antoka nay malagasy hoe ho tanteraka zavatra ho teneninao raha tsy ijory zay androany tsy hoe dernier rempart ohatrany miaramila fa tsy maintsy ijory zay amin'ny mahavahoaka malagasy anay zay matahotra ho zay ny fanapotehana io firenena tsika io satria ohatrany mirona any amin'ny adila tsy voafetra isika am'izao fotoana zao tsy matokotsony ny samy malagasy indrindrandrindra am'izao fitsehony zavatra ataony FFKM zao hoe raha mijery ny any amin'ny tambazotra rehetrarehetra ohatrany hoe tsy maniratsira ray aman-dreny fa tsy matoky ohatrany tsy misy ray aman-dreny tsony zany eto a Madagasikara raha tohizana zao zava-misy zao ka manentana ny vahoaka rehetrarehetra zay mitovy hevitra aminay androany amin'io zavatra misy amin'ny firenena io tsy angina fotsiny andao ijoro andao anambatra ny hery mba isiany firenena vanina isika malagasy ajanoko eo olo moa fa mekany pasteur toy an'izay tenin'ny namana mostanina zay dia vohitsakitsaka ho iaho ny asin'ny toeran'ny ray aman-dreny efa nanao video vitsivitsy zahay fanentanana sy fanairana fa toatra ny démenti mampome foana ny voaka tsy fandaniam-potoana reny video reny fa efa fampiomanana de noho ny fahitana fa tsisy fiovana fa vo mainka raha mbola hamarinareo ny zavatra tsy mety de zay natonga anay reto tsy tao anatin'ny programme anay ny famory androany fa noho ny fitiavanay an'ity fireneny ity de samy miainga avy any amin'ny tany misy azy any tsirairay ny famory eto ty toerana ty satria eto no ivony ka dia eto zany hoe voatery zahay na de tsy nieritreritra an'izany ampiandohana satria natoky anao mon colonel ny am'le vraie refondation ary ny antopy ijoroany gardien de la révolution de hoe hiaro zay révolution zay
kinanjo rehefa nisokafanay lay boîte le révolution changement de régime man misy fa tsisy révolution zany ina moa le révolution fanovana ny ady fototra mihitsy ka noho zany dia banga ho aho ny toeran'ny ray aman-dreny eo Madagasikara dia mieritreritra izahay androany sy mbola mifandresy lahatra ny hidinanay any Madagasikara hametraka sy hamory reo ray aman-dreny olombe ray aman-dreny ara-drazana ray aman-dreny araky ny conviction religieuse samihafa ny ray aman-dreny zay manana zay loha titre ray aman-dreny zay ka ifampidinika hoe mila raisinareo ny toerana fa toy ny orphelin malagasy izay no antony novoriana eto hoe raha inona ny antony tsy maintsy ametrahana nio filakevitra national ny conseil national des spiritualités io de satria misy teny malagasy teny tsy teny malagasy fa teny français manao hoe le monde a horreur du vide ary tsy maintsy mila ray aman-dreny iaro ny unité nationale tena matahotra zay satria raha matsikatry nareo fa misy fifampiatsinana eo anivon'ny Facebook ao zao ny intégriste kristianina tena tsondriko tsara tsy ny kristianina fa ny intégriste kristianina aloha tsy atao anaty kitapo raiky manao fiantsina andro amanalina manararoatra zao situation zao zay le zaiko hoe lasa mamevahana ny olona am'le heridratsiny manokatra varavarana de misy manomboka manao valibotana ny aty amin'ny fomban-drazana hoe ampy zay fa hoavy zahay fa misy nanao fampisehokery tena analakely raha tsy diso a karazana signal reny anjaranay zany miinterpréter le signal hoe ohatrany misy prémisse na disadisa noho ny resaka tsy dérapage fa ny tsy mety nataony FFKM de misy manararoatra an'iny de misy manitatra an'iny dia tsy maintsy asina arorika hiaro ny fampiraisa-pirenena na unité nationale iza no iandraikitra zay unité nationale zay a dia ianareo ray aman-dreny ka zay zanaka tsy manana ray aman-dreny zay zao dia handeha hitady reo ray aman-drenynay any ambany ravikazo any sy any atandrazana ka izay no antony voriana eto hoe tsy azo avela am'izao itoedra raha io fa sao hanadinany taranaka atsika raha sanatrika misy zavatra mitranga any aorina izay zany no fanambarana voalohany zay apetrakay eto amin'ity takariva tia ka dia makasitraka anareo nanaraka ny pejy ho hitanareo ihany moa ny fivoaran'ny toedra raha sy zay mbola fanambarana zay tsy maintsy mbola ho ataonay satria ao anatin'ny hamehana tanteraka no nanaovanay zao fanambarana zao tsika raha mbola misy teny farany ataony namana mostamy tsy fanambarana moa hitondrako anazy ohatra ny misy fanontaniana kely mampiahiay ana am'izao raha ohatra ka colonel Dimla zany nandray fahefana tamin'iny a de androany aho mba mametraka fanontaniana kely ho anareo le tandroka ary ny vozona satria resaka ray aman-dreny mo pastera teo anisany dernier rempart inareo tandroka ny aro ny vozona mba toteny ve fanontaniana fotsiny zany mety hoe diso mametraka an'le izy fa tsy maintsy manontany satria be deabe ny malagasy manontany an'izany mavita miteny amin'ny anaran'ny miaramila ray manontolo ve reo manaiky fotsiny ve ny miaramila rehetrarehetra am'izao manjo ny malagasy am'izao fandresana ndraikitra ny FFKM zao ohatra ny sy fitaratra nisy teo amin'ny tandrokaro ny vozona manko zany raha raisitsika fotsiny ny tantara tamin'ny 1991 a ny miaramila no nandray fahefana namory ny mpanao politika ary namalavalanyzany ny FFKM de niteraka ny convention de 31 octobre izay namoaka ny firenena tao anatin'ny lavaka takizay koa zany tany amin'ny 2002 ny miaramila nandray andraikitra zay vao nisy
FFKM nandrindra tam'izany moa mbola hita fa misy ray aman-dreny mitariky zany FFKM zany ary ray aman-dreny manana ny maizy azy tam'izany fotoana. Nanaraka an'izay koa hitatsika ny 2009 ny miaramila sy ny FFKM nandrindra anatanteraka namoaka iny feuille de route iny fa androany ohatrany natao tsy zarizary le zavatra, ohatrany tsy rarahina tsony ino mitoyany hoe mampiayay izay teo satria raha hitariky amin'ny famononany samy malagasy fiadinany samy malagasy am'izao toerana misy atsika zao mety sarotra ihany zany ka mety manontany be dehibe any hoe iza moa reto fa maninona moa reto miteny inona ny tianareo atongavana tsy maintsy izy ny tenenina teo hoe tsy maintsy mijory zahay tsy maintsy miteny izahay satria ohatrany le olona nantenaina rehetrarehetra zay mba nantenainy malagasy niady tamin'ny fitondrana teo aloha zay niazakazaka nahazo fahefana tsy anonona anarana tsony atsika fa misy be dehibe ao anatin'ny fitondrana io ohatrany tsy tonga am'le zavatra nieritreretina zavatra taona am'izao fotoana atsika mitena am'izao fa ohatrany manatanteraka ny etaetapony izy ao amin'ny fitondrana mba tsy tenenako hoe tsy manao affirmation gratuite fotsiny hoe mameno posy manao bizina zay moa terme ny tanora ohatrany lasa business zany le fahefana fa tsy tombotrombahoaka tsony mikatsaina ka mbola mitodika aminareo mpitondra ihany mba ho tonga saina satria tsy moramora ny miandry vahoaka indrindrandrindra am'izao farantaona zao miamafy ny fiainana miamafy ny adi-piainana ka atao ahoana moa miangina tsy hijoro ary tsy hitendry mankasitraka ary manantena atsika vahoaka mba iray hina iray lalana amin'ny fahasoavan'ny malagasy fa tsy hoe fitiavana tena na te hoe teiseo na te hiteny te hitsikera tsy mitsikera fotsiny zay fa mafantatra hoe misy marary eo amin'ny firenena de tsy maintsy mijoro zay zay ny hoe lafa teboka ro farany angambany hoe atao mahitsy ny resaka sy matoky ny neutralité ny FFKM zay samy mahalala nyzany dolo tsika io tonga am'le fitenenina hoe secret de polichinelle aloha tsika tsy famitaka fa samy nahita ny tantara ary samy mahalala zava-misy fa samy mody fanina ka aminay ny FFKM de juge et partie donc zay na tonga anay nangataka hoe co-organisation am'ireo ray aman-drenireo tsy noenonareo moa zany pozonareo hoe efa nasaina zareo andray anjara fitenena tsia ny mpikarakara mihitsy no takianay ho inclusif fa tsy ny participant ihany farany dia samy mihaino dolo tsika angamba ny any fiarahamonina any mba mantany fianakaviana aho mantany namana aho de misy zavatra mampiorokoditra any zao tsika miteny zao na io nivon'ny fianakaviako zany fianakaviako zany hoe malalaka be na namana ohatrany manomboka nisy manina ny tongolon'ny Egypta le vahoaka hoe to aloha le fina ihany le teo aloha salatriaviny zany dinunareo am'izay ke le dégâts hoe le zavatra medivatsika teo sanatriaviny zany lasa manina ny sasany tsy hoe tsara izy tsy fa lasa manosika ny olona hanao an'izay tahaka ny zanak'Israely hoe tsy mampaminana anay mifatotra rojo any Egypta fa au moins zay mba mihinana concombre sy hena lasa zay le schéma ka aza lalaovina lay sentiment populaire hoe ka satria zay nanala ny rajoelina teo dia zay tianay atao dia mahazo avaly populaire fa tsy vetivety de ritra io avaly populaire io ka teny atsipy ho an'ny manam-panazy fa dia zay ny fanambarahanay androany ariva makasitraka atsika rehetra
samy tanin'andriamanitra amin'ny manaraka indray